Amin'ity taon'ity tantara nosoratany natiora nomena Narda, ireo mpandray anjara Ralala, Arliva, Gaston, Rojo, Sophie. Mandray feo Antonio Samuelson, mandrindra sy manatokosa Sophie Raveny Manantsoa. voako indray aloha ngiara-tendry aloha tamin'iny moatanyndray brebeko anao asa tanimbary tery ambany atsimo dia hoe ataoko valitanana iza koa no andany andro am'izay amaly tanana azy eo valitanana avy amin'ny andre matozy egaly ve he tsy misy io. Mba hianatra any andrenivohitra tokoa zany moa zany tsika menadary safidy a. Zany tokoa moa a ohatra ny tsy mampino zany hoe tsika tambany vohitra kely zao. Manaratsy ary dafa anaraka atsika hatrany am-pianarana ty fahantrano ty a. Tsy tia Na dia mikarama isan'andro azy dada dia hoe ity tamin'ity tokoa dada. Ary mba diso manariva loatra kosa anie zany karamana ataony tany amin'ny segaly zany. Masaka ve sakafo hariva rakizy fa makatoriana. Tena vizaka be dady zany. Zany ve? Kely sisa re dia malemy io mangahazonay io ry dada. Ary aleo aloha idabidabika eto am-pandriana eto. Dia i dada rery moa zany no tavela eto an-tanàna manomboka amin'ny sabotsy rehefa lasa izay safidy a. Ka atao ahoana f'izay no izy e? Tsy maninona fa fianarana no ialanareo eto tsinona. Dia amin'ny fomba ahoana moa zao no avy tany dada rery an'ireo asa fanaovan-ketsa ty an-tanàna amin'ny novambra ka. Sy tsy maintsy vita ny dada foany ray zany anake. Indrisy ry fahantrana. Ny fifaliako fotsiny a na dia tsy manaka atao asika telo mianaka kely dia ny fanantenako fa amiratra no avin-janako. Eny ry dada, ezaka izay menada hitady an'izay mahasoka hianatra tsara amin'ity taom-pianarana vaovao ty. Zay tsy misy afa-tsy izay anaka ny tadiavitra aminareo ny tsy hanaovana tsirambina ny fianarana. Ary safidy toa tsy miteny mihitsy sa ianjara ihany ny vonina hianatra tsara e. Ka tsy hoe zany ry dada fa to ohatrany lasa ny saiko eto e. Fa ahoana? Amin'ny fomba ahoana tokoa moa zany no avy tany dady ireny fikarakarana ny fambolena sy ny fiompiana eto an-tanàna reto ka. Zany inge hoe horepitra ihany aloha dady. Ka reny any zahay da manampy anao nandritra ny fialan-tsasatra nefa dia mbola sairana ihany sika tamin'ny voly avitra sy ny sisa. Maika fa hoe tsy ho eo zahay. Ny anareo da koa zany to ilozanareo mitsetra ny dady eto fotsiny. Ka efa olon-dehibe tsinonako sahoanao dada. Zany mihitsy ho ary anjara tahako ninona zany hoe hianatra any amin'ny lycée indray. Reto izy dady be fiahiahina kely sahady amin'ity fiainam-pahantrana. Mitady hianatra ny tsy mandry andro tsy mandry alina ohatra ny dada sahady. Ataoko ahoana moa fa fahasairanana mampahantrana ny biankodiny. Raha mbola mba teo mantsy reninareo dia Ary to velotseto eto patoriana ho a dady. Eny e, mieritreritra ny raha tsy vita sy ny programa mbola miandry rapitso io e. Oay, sady le petit pois any ambany atsinanana mbola tsy voatondra ka. Aleo aloha ho an'ny farapara amin'ny fefa tsy ho eto tsony tsinonako. Nareo da reto angamba dia tsy hifantoka amin'izay fianarana amin'ny fiheverana lavany aty an-tanàna io ka. Marina tsy manaratsy sahady any amin'ny vokam-panadinanareo amin'ity taona ity. Tsy mbola nianatra indray andro koa nge zay ry dada dia efa kely finoana sahady ianao zany a. Efa hita ho ako. Tsarovy anaka fa rehefa mianatra dia mianatra. Tsy hifantoka amin'izay fianarana mihitsy nareo any andrenivohitra any raha lasa aty ambanivohitra no atao mameno loha e. Ka tsy mety bakona amin'izany ny eritreritra ry dady. Avy lany aty fa rehefa any dia any e.
Manondraka voly avitra samy rery ngiaratindry zao repitra kely zao ry ngiazegaly sady efa toy izao foana indray rehefa tsy otsony ny akiziko. Marina raha tsy sady efa tsy mahalala andro arivatsona eny nareo efa no de ngera angatiny masoandro ka izao tsy inona vao misy fotoana anondrahana ny reto ka ary nareo zany koa avaiza amin'ity arivariva avy nanara-maso kely ny tatatra nataony zalahy tatsy amin'ny loha sahako tatsy ahy ary nareo zany ange mba hafahafa fiasa mihitsy ohatray hafa fiasa hoana ary ngatya ka ny tompony asa rehefa manara-maso pikarama ohatr' zany mandritra ny fotoana anaovana ny asa ny anareo kosa maninona efa mody ny olona vao tonga taktika daholo re zany raha tendry ay zary nareo zany marina raha tsy efa mihinam-boankazo any an-trano ny mpanao raharaha zay vao midina tsamy zany asany nareo mbola nyloza n'le rangahy tia natory nanao lasesita tany an-tranony tao fotsiny indray zao fa hitako eo io no mahavoanareo tatsako hoe ahoana ry ngiaro tsy mba mampiasa afetsena fa ny aina be fotsiny mety miasa afetsena ahoana ry ngatya ary le rangahy ty zany ange ka miseho be vahavito izy elahy no miseho tsy manaja tsy afaka ho aiza nge elahy fa ao am'izay galy foana no hitrosa voly ny asa tany ange tsy vitany saina fa sandry foany na ho aiza ianao na ho aiza zay no mahaketrina anareo karangah marina marina vo vahiny marina ianao aty ambany vohitra ka tsy mahalala fa inona aloha le taktika nylazainareo teo somo de mba azonay ampiasaina ihany koa zany ko ve de ho lazaina aminao nanatsidiako an'izany teo azy efa nanenenako ny fanaovako azy mantsy rehefa manakaramolona tsy mijery an'iny asiny eo am-panaovan-dralahy azy zany raha izany mantsy eo ihany de asaiko ahitsin-dralahy zay tsy mifanaraka amin'ny ilako aziko fa ny nepitso vao mody mamorona fanakianana amin'izay asa mpikaramananao azy de asaiko miverina ry zalahy am'izay lafatra tsara ny asa sady tsy omeko vola-tsony ry zalahy mino tapakandro manaraka iny mety ho andro ray mihitsy azako sady fitsinjovana ny rarahako vita tsara zany no hitsinjovako ny vola tsy ho lanin'ny mpiarabelona tsy ny fanontaniako moa ny valiany ngiaro fa to variana indray nga mandinika manondraka ka no ka tsy taktika amin'ny fanondrahana anana tsinona le iziko hoay tena efa neno niny angely fa mahazo tolo nareo ka za ty mbola tsy afaka etiko omena lalana ry ngiaroa ary mba midia am'izay makainy mbola asa be koa angeny karaha maninga ery amin'ny tanimbariko ery raha pitso zay fa velome ty poziny ngiazy egaly marina mafy fa avy zato izy ny to milanjangady manao pataloha mihaja sy misalotra palitao arahany kiraro mangira ka fotsiny zato fa maritanao ny tantsamihazy tsy nanaonao foana mihitsy ny olona nanovany anarany ngaty izy ily ty hoe zegaly am'zato izy manao vazaza fietsika de nafoeziny olona ny hoe generaly galeny ny fampitondrany faisana amin'ny mpiarabelona aminy amin'ny alalan'ny fanabakanana nampitrotraka izany ny iray tanàna moa mahantraka tsy maintsy mila ny volany tsy zany fa misy taratasy karakaraiko kely zay any amin'ny fokotany de hoany io ka ataony namana inona any amin'ny bropokotany any o ny ty angady lava liala za zao eto mba efa nieritreritra hoe avy fanometanana amiko ngiaro
Ka tsy hoentiko any amin'ny birao zany ory nga tya. Ka ohatra ny hafahafa ihany mako ty fianjaika anareo ko. Maninona? Toa tsy mifanaraka amin'ny fitaovam-piasana lanjainareo? Tsy izany fa hitako borikely ny angady ampiasain-drangah iny de ampindramika ny nga aloha ampiasain'ny nga anaovana ny rarako Ay kosa vaovà tsara mpitaovana tsara mipikarama atao aminao zany a. Ka rarako ihany ange io zay ihany ny vora ny rarako ny zara fa vita. Tena fatra-pitady asa vita tsara mihitsy ange ngaro zany. Miaiky mihitsy azo. Ka tsy hitanao amiratra sy androsy ve i Madagasikara raha manomboka amin'ny asa te ambanivohitra no atao tsara ka? De zao no afatry farany rakizy a. Mahaiza mitsitsy vola fa tena sahirana be zao dada. Eny ry dada, de mba mitandrema ihany koa dada ao an-tanànao fa nga zay galita nge ohatra amin'ny be felonana antsika zany Zany tokoa ahy no nifantany fa hianatra any Andrenivohitra de nilazainy hoe hianatra hony nefa de hoaiza vie hoe tsy aleo ve hony hoe mandambady de aveo mitaizy ka sao de mba tiany anambady any zanany koa sindry Azo teniteny foana eo rakizy a. Ny fianarana aloha ilofosana navotana ny fiainana fa tsy zanaka mpanan-karena tsy mahay miaina ohatry reny no atao azo toka. ka ianjara ihany oko. Oe, ty misy taxi borosy fa aleo mandeha amin'ity nareo daso taraikeo. Dada koa mbola maika hiverina amin'iny lalana nanaterana anareo iny. Mbola 5 kilometatra zao niverenana any an-tanàna. Miala avy eto amin'ny fiandrasana taxi borosy miakatra any Andrenivohitra. Eny re, mandra-peo ny dada. Amin'ny krismasy indray no nareo da vao vakansa. Ie, ka mety ho any mihitsy indray ngamba vao tafotokely any an-tanànako. zay ry dada, velomy dada. Masina rery anakisany eo. Eo velomy. Endre tsara e. Lasa hianatra any amin'ny vilona indray zany ny ankizy. Ie, lasa zareo e. Ny lalako miverina mody indray zao ty no mbola raharaka no nenao moto vetivety foana ko. Ka za io koa nga tsy mbola mihodina ny lalako ianao ihany zao no tonga alohan'ny Ambatomangako. Nenareo veo motera de zay fa elo kely aloha fa ohatra ny hoe misy trano may koa nge hony ao an-tanànao so de sanatria ka sanany mamany anjara kely mbo hivarotra voandro no ale tany an-Tananarivo kanefa voatifitra tapaka tamin'ireny pobasy tamin'ny korotana politika ireny. Tena topijaliana mihitsy mariny ty taony ty. Tamin'ny madamako niasa tany an-Tananarivo zao tamin'izay mba hoe midina taty ambanivohitra isaky ny farany herinandro. Ny azo moa fiara no andehanana ka tsy hitany akory zay ialany taniko. Zay aloha madama indray milamina amin'iny fiaran'ny sosiete saniny ka. Ny andray io moto io de efa mety amiko aloha zao Ay, fa rehefa tsy hoatsy. Rehefa tsy hoatsy mikasa hividy fiara karetsaka atao fitateran'olona io. Raha tsy zany de camion atao fitateram-bokatra. Amin'iny volana Novambra iny ihany aza de ataontsika tonga zany raha mety ny tantana. Ny akamaroan'ny olona ao an-tanàna zao amin'izany volana Novambra zany efa miady amin'ny kapoaka. Marina kosa aloha zay. Ny aho ty bisikilety ty ny kodarana fotsiny ny tokony hosoloana kanefa tsisy vola. Ka zay angeny no hoe hividianako fiara atao taxi borosy mba tsy hosola intsony bisikileta ngiara tendry manatitra mpianatra sa hoana? Karanga marina. Tonga de sarandalana fotsiny no aloha de fa any amin'ny vilona vao mitotona ny mpianatra reo
ka ny vola tao sarandalana amin'izany aza tahaky ny to anahirana koa. Ka tsy voatery vola foana ngeranga tia ny vidy amin'ny fiainany. Fa misy inona indray akoatrany? Raha izany sarandalana izany zao azonao alana raharaha. Ohatra hoe miasa indroa andro ianao de milamina zany bia le retoram-bato Mangatananarivo e. Efa ho tapaplana nge zany ny andrasana ny dada hoe anaty tranovatsitsika nefa mbola tsy niakatra ihany izy hatramin'izao Fa ahoana marinary? Efa hifarana ihany ty ny volana Oktobra kanefa. De inona indray zany ny vola hividianana laoka manomboko izao? Ny vola kely nomeny dada tamin'ilay farany iny izao ty efa lany tanteraka. Za koa zany ry anjara mba lany aiky. Maninona raha ngara tairina amin'ny trondro sira fotsiny de zay Efa maka laoka trondro sira foana ve ny laoka isan'andro vako izao? Ka atao ahoana ary? Sady hovidiana amin'inona koa ny vola mihitsy nge ny fotsy ry safidy Ka ahita inona eo ary? Amorona ny tsisy? Aleo aza samy mitrosa kely amin'ny namana aloha tsika dada omena ny azy ireo rehefa tonga dada. Manahirana izany ry anjara. Ny an'ny ankizy koa nge efa vola matipaika mandritra ny ray volana no omeny ray aman-dreniny azy. Ka inona indray ary? Efa nahita hevitra izay arana bavy Hoe ahoana? Andehantsika hitady karama sitranay lokantsika herinandro. De inona ro ny karama ataony lahy eo Vao hitady ary faliana izay ahitana volana de asa amin'ny alina aza. Ohatra hoe manao serveur any amin'ireny hotely any Ambohidratrimo reny. Inona? Azoko atao koa ny manao quartier. Safidy ka. Maninona? Tena tsy d'accord amin'izany anaovany lahany zany aloha Zay indray le tsy d'accord nareo. Na de efa mbiakototra azy zao ny fahantrana de mbola tsy d'accord ihany amin'ny filitavam-bola. Ory safidy Ka ny fianaranao ange ny tsonjovoko amin'izany Everinao moa fa havita fianaran-deso nara-dalàna nga ianao rehefa reraky ny asa alany Ka tsy maintsy mitady ary anjara. Sady fampiriseko no hianatra tsara ihany koa zany no fitsonjovako ny dada tsy ho sahirany. Sotra ny lahy ihany ary dasangy ampoizy tsara ihany aloha ty fianarany ty fa io no ambonin'ny zavatra rehetra. Zay aloha Manaratsy sady amin'ny antsony dada ny mety ho valim-panadina ny lahy ty taom-pianarany ty ka. Zay fa zao de zao ihany de hikaratakany. Tsy maintsy mahita. Ory safidy Ahoany? Inona no asa hitanao amin'ity andro efa arivo ty Ka amin'ny alina nge no miasa ny sécurité. Safidy Angasa Safidy Lasa tokoa izy marina. Oka rery azo egaly marina aza gadraina re ahy Ka efa afaka maly nge rangaty ny fetra farany tokony nandoavanao ny trosako 10,000 ariary So iverinao fa misangy aminao ary tamin'ireny manafatrafatra mafy reny. Neny vazaha rehefa zay de zay. Mifona rery azo egaly eo. Mbo meo andro ary mba tadavako vola merenako ny anao Tsy misy an'izany fa miomany ianao Zandary no akanao eto rapitso. Soloko zao amiko. Miliala paladi re. Maninona nefa raha tsy mitetateta mampiana-janaka any amin'ny vilona any raha tsy mahavoalotrosy Izy ary zany mampaniny somiriany amin'ny vavahady amin'ity andro arivo zany. Mino kosa aloha fa mba misy asa azo atao ato amin'ity trano tsara teretika. Andeha ody atory amin'izay raha mbola tsy mahita rirany ihany amin'ity fitadiavana karamandroany tika. De raha piso indray mitsiaroka. Engane mbo tsara fitanato aka. Raha azoko tsara de tsy misy gardien akory ato amin'ity villa ity sady ohatry ny tanàna olo zany. Ho tsara vitana ihany alary safidy raha izany. Zao koa ny mahakamo amin'le tsisy mpanampy.
dia tsy maintsy miala eto mpandreny eto indray ahy zany hijeren'izao olona ivelany ao zaoko sa raha nadamo tonga ao lina koa nefa niakarany zilety n'ity andro ariva indre fa iza koa io tovolahy io manaona tompoko manahoana fa ahoany azafady fa somary manelingelina rivariva ry madama tena manelingelina mihitsy ka tsy izany fa saika hitady asa raha sendra mba misy azo atao ato aminareo re asa inona mitadiavinao amin'ity andro ariva fa manenina koa raha amin'ny andro atoandro ny manontany an'izany ka mbola mianatra dia tsy afaka mandalo amin'ny atoandro dia tsy hianatra zany ianao fa hiasa mbola hianatra ka izay mihitsy no hitadiavako asa atao amin'ny ariva na alina sokajikajy nyreny asa fangalarany reny nge zany no masaka ao an-tsainao io raha azoko tsara aza dia jerena amin'ny lafiny raha tsy oatra izany moa madama na dia hoe andro alina ary zo hitototoko hitadiavanao vonjy aty aminao zao ka mody mitoloko sy joko tsirika ohatran'izao ange ny fomba ny mpangalatra tsy olon-dratsy re ahy mahazo matoky ianao madama aizanao lalako an'izany ry lay kely ty miala tsilo aloha fa tsy voateniko tamin'ny voalohany teo ny anarako hoe safidy ny fiantso ahy mipetraka eto mboratrimo ihany ka ataoko inona koa nefa izay anaranao sady tsy nanontany anao koa nge miala tsiny ary re ary raha sanatria fahasorenana amin'ny madama zao dia aleo angalo angatadalana ody eny misaotra tompoko veloma zany natony tsy nandraisako any tovolahy iny anampy ato sady tena mila kisy mihitsy aho ka kanefa sao dia mpangalatra ary ty izy nitotro ny tonga arivarivako aleo fitorana tsara ihany aloha izy dia ho hita eo oay ifiri lasa lavidavitra ire izy fa aleo atsoiny iza moa le anarany teo safidy ka tsy le madama teo ve zany miantso azy zany tsy azoko mihitsy za zao teo roka sisany tsy nahazo aho tamin'ny avonavony safidy verena nge aloha aleo valiana ihany na dia izany azy tsy mba mananjo ampifilafila manko ny mantrako ahoana izay madama miverena kely nge loha hainao zafady misy karaha mahazoko atao eny very madama sa eny ka io mihitsy ny tsy dia ny fanotohako tamin'ny resaka ho teo aloha fa azafady fa mbola nieritreritra an'izay ampanaovananao ako miala tsindra somary nasitsika taminao tsy misy tsiny re madama fa ono eny tompoko aiza aloha laty no mipetraka dia aiza mianatra avy any ambanivohitra fa mpianatra fotsiny any etombodratrimo dre ohatra ny mahontsahandray ty mijery azy dia iza ono no ipetrahanao aty misy nentoanay zay eto dia ao zany no mipetraka fa nga ono zany nentonao zany tsy mba afaka mampindrana volanao dia voatery ikarama mihitsy ty ianao nga ity manome ihany izy taloha rehefa indramana fa za rehefa matety mpiavo ny fitrosany volany aminy dia tsy manome tsony izy andray mampalahelo tokoa zany anaka ena re amin'ny manaraka toy izana indray izay resantsika izay fa efa mialina ihany tsy ny andro sika koa holaniny moka eto mba vahady eto fotsiny kio dia ahoana zany le resaka teo ry madama efa maiky andray volany mihitsy ange laha zany tsy hita re zao ary eny tompoko vonony alara tonga dia mijanona ty manomboka andro any rehefa eny tsy maninona sady sitrany misy vola kely ividianana isy anjara loha karapitsoko ka eny ary efa zao anefa eny tompoko so dia tsy tianao le asa ato amiko fa inona moa zany no asa ataoko ato ry madama raha ny marina za zany zao le hoe manao zay asa misy fotsiny tsy mana-tsafidy tsy inona no tsy mananako andao ary aloha mandrosoa eny ary sady aleo idiko amin'izay ty vavahady ty ary
ty madamo ty rery zany no mipetraka ato amin'ity villa tsaratsara ity raha azoko tsara. Hitan'lahy Eny tompoko. zahay zao de efa asa taony lahy manidy vavahady. Ay, Ny fikarakarana ny zaridaina koa de efa asa manokana atra. ay. Fa mahafinaritra ngeny manamboatra an'ireo fa lery le anadahako izay makasary eo rehefa tonga tiako. Si moramiko ny asa raha izay foana ka ampafirin'izay mitanangady any tanàna io. De zao koa ao atoroko anao ny trano atorianao de tonga de matory ianao rehefa avy manasa vilia. Ahoana tsara? Sao de mba tsy mety madama, sécurité ve de atory? Tsy misy manino izany re hoe afaka matory aloha ianao sa ody aloha zao. Ty zady ny anakijanona tsady koa marina. Inona reo ny ambadiko zao fahatsorana mamila filafavy zao? Zay zay vola ampiasain'ny ankizy any am-pianarana any. Za ty sahirana mafy. Mbola manala raharahany foana efa ho efatrandro zao. Saiko loza marina ny nanjohanay menakavy raha sanatria nitoriany Zegaly teo tokoa. Ny azo koa efa nitsorony fa manana namana zandary sy mahalala olona ao ambonimbony ao afaka kaizo tokoa moa ny tena raha ny vola anakaramana olona anala songony tanimbara any an-tsana atoato azy ty tsy misy. Le izy tsy vitako za rery tsony sady manao ny asany Zegaly ny mamitany ahy. Tsy arako ny haiko tsony. Eny, tsy maintsy hitady vola de aleo andefasana kelo an'izy da. Aleo aloha hitrosany amin'ny olona de alana raha ihany. Ay, sady nga Zegaly to ohatrany hoe hiakatra raha pitso de ampitondraiko azy indray. Ny aty tanàna mantsy na tsy misy vola azany mahita loka hinanam-bary foana fa ny ankizy no mijaly raha tsy misy vola. De aiza indray kanefa no ahita vola? Ny eto tanàna koa nge milaza tsy manam-bola daholo. Tsy maintsy ato amin'ny Zegaly any indray zany mifatratrako tsy mahazo manakambo ny mahantry. Ody ry nga Zegaly eo. Ngiara tendry marina fa misy inona ny tonga arivariva. Tady vola kely indray zao le rangaty. Aizaka ty amiko natao banky findramam-bola nandritra ny titony ty. Tonga ty aho tam'le resako taminao tamin'ny maraina iny Momba le vola? Iekany. Asa zao raha misy fa oatra ny lasanjanako hividianana entanany daholo nge izy teo Tena mbo mamila fila marina ny olona rehefa mba fahombiazany ny fahalemen'ny sasany ka. De ahoana zany ry nga Zegaly? Tena mba miangavy re raha mba misy na de kely fotsiny ihany azy. Fa ahoana ry rangaty nareo tony mbola mahantra foana kanefa ny tanimbary efa firy loha sa manektara maro. Tsy mba mahay manao maziry nga aroko. Amboary ny drafitra de hovidiko le tanimbarinao aria ambany Atsinanana ary amin'ity taona ho avy ty. Aza mbo manao somonga ratsy eo moringaya. Tena fadin-drazana anay izany mivarotra tany zany. Fa inona ary ty lehilahy tsy mba miketriky ty? Mba fetsifetsy ho io ihany angeny tsy mahatafavoaka anareo Ka ry nga Zegaly marina. Io fatra-pandeha amin'ny mazava sy fahamarinana io ihany mampifitetaka anareo eo. Tsy mba izara tendry mihitsy aloha no hanao afera maiziny. Eno efa miala ihany ty ny andro ry nga Zegaly asa raha mbo misy ihany le vola ny angaviako taminao mihitatra ety ihany koa ny resatsika zany ko. Ka ahoana marina aloha zany angaviany zany so de ho vola very jabo ihany ny ako tsy fidiny mantsy ny nanao ohatran'le indray mandeha iny. Ka zay efa nilazaiko anao zay le izy alako raha satria za tsy ahita liala vola merenana azy aminao. Zay vao mazava hay.
ohatrinona zany no ilainao? asa raha azonao mena 5,000 ariary akalongany. Eny ary andraso vetivety atao anaty paosin'ny kilaotiko ato de efa misy ka ty ary de roviana kanefa no afaka hiasa ianao. Ndrarahako koa mantsy misimisy any atsahany a. Raha mety de aleo re amin'ny herinandro any mihitsy fa mbola manao valitanan'olona koa amin'ity herinandro ty e. Tsy olako ange zany raha tendry. Ka raha mbo azo atao re de aleo am'izay e. Eny ary mbola sendra ny olona tsotra ianao, tsy maninona zany e. De ono ary ngiazy egaly. Ianao to hiakatra ihany raha pitso. Hiakatra mihitsy fa ahoana? Tsy zany fa mbo ampitondraiko kely an'ity volo ty ho an'ny ankizy ihany e. Efa hitanao ihany ny tranony any Ambohidratrimo any de mbo vilio kely ao raha azo atao ry ngiazy egaly a. Eny ary tsy olana mihitsy zany, sendra ny olona tsara fanahy ianao fa raha tsy zany tsy nanaiky ampitondraina volo zany izy. De misaotra indrindra rery ngiazy egaly a. Misaotra meloko amin'ny hitondranao azy miakatra raha pitso e. Tsy misy isaorana zany e. Misaotra an'Andriamanitra ihany la fa nahita vola. Inona tsara? Zany tokony isaoranao am'zany. Arono sendra mbo mahazaka loka kely koa ianao miakatra any Andrenivohitra any. Inona moa tsy azakako an'izany e? Moto ange nitondra azy fa tsy zay. De miferinaina be oatra ny mory anjara vomaika ange iombo am'izao ny retinao e. Marary ange ary sa lozy ty marina. Kay roviana ihany koa ary da mety hiakatra ka. Tsy misevitra mety ahazona azy ko hatretiko. Andana mihitsy efa ty amin'ny fanafody mihitsy ary safidy ka tena fa nga manao dokotera tena n'izany ireo aloha nomeny dokotera de ireo aloha no aniny. Ka am'izay malaky sitrana re. Ka tsy azo atao an'izany re. Izay asitrana aloha atao e. Za koa aza mba efa herinandro zay tsy tany am-pianaranako. Lasa amin'ny atoandro ny asa tokony atao any amin'ny madama no vitaiko noho iza mijerijery anao aty amin'ny alina. Mety milay ihany ny asa ato amiko ato. Tsy misy tsy mety zany ka. Raha mahita asa tontolo azy madama ny ampiasan'andry madama any de ataoko mihitsy ka. Le kely ty de ataonao ahoana ny fianaranao am'izany ka. Aza atao anjoanjo aloha ny fianarany. Raha zao toerana misy anareo mianadahy zao de tokony ilofo mihitsy ianareo ny fianarana. Ka zasy anjara nge efa mifameno tsara e. Izy mianatra tsara. Za kosa mitady vola mafy manampy anay amin'ny fividianana ny fitaovam-pianarana sy ny sakafo. Za toezaka ataon'ity zasa mara. Mampalahelo aka. Aleo kosa mba ampitomboina kely ny karamany raha endry tsara izy. Fa hono ary safidy? Ahoana zay tompoko? Efa salama tsara zany le anabavinao zao. Efa mianatra izy ka. Tsara zany ka. Ary ahoana aloha ny fandehan'ny fianaranao am'izao e? Mandeha tsara ihany aloha e. Mba mahazo noty tsara ihany any am-pianarana. Zany? Tsara zany ka. Mahafinaritra marianao miezaka tsara ohatran'izany de zao eny tompoko. Sady fampirisihana ny lahy koa ty e. Raha mahazo voalohany ianao amin'ny faran'ny taona de hividianako an'izay zavatra tianao ka ilainao. Ankoatran'izany raha endry tsara koa ianao de misy surprise ataoko anareo mianadahy amin'ny taom-baovao. Ahoana? Tena manahy amin'ny fianaran'ny lahy ty mihitsy azany ka. Finina ndray ary mampikirapaka amin'ny bavy eo e. Ekeko fa mila volontsika satria i dada tsy mahavatsy antsika araka ny tokony ho izy amin'ny fanatanterahana amin'ny fianarantsika. Saingy tsy mety zao ataoko zao.
Saingy tsy tokony ataonao hosorina amin'ny tsy fisiana ny fianarana safidy a. Ka tsy zany aza avy eo ianao no tokony vomaika ioarany. Ioarana amin'ny taratasy sy ny penina fa tsy amin'ny fitadiavam-bola ohatran'ny ianao e. Ka inona indray ary no atao e? Inona ny atao ahitana vola? Angalatra? Sanatriana izany. Dia zaiko, normalina be ne raha somary mikarataka kely ny zokinao e. Hoay, tia misy vola kely netiko fa ataovy ihany aloha ividianana laoka e. Mba ataovy ena indray aloha fa efa mahakaleo mihitsy ho ana maitso lava io ka. Raha tsy anana vera ngany antsika dia trondro sira foana. Izany tsy inona ny fari-piainana Enjany tika. Anana no mba azo ny ariary zato sady mba azo atao rony. Maharitra taondro sy arivo izy amin'izay. Eno ahy e. Oe, ao tokoa angery safidy misy taratasy nampitondray ny dadan'ny ngasa egaly e. Ay, Andraso mihitsy aloha fa alaiko ilay izy ho vakianao e. fa oviana izy ity ny tonga tato? Omaly arivo io no meneny toa teo. Ay, Nolazainy fa hoe nampitondray ny dadan'izany ny rangahy izany hono. Zaza mba gaga hoe ahoana ny tsy afantaran'ny neny toa n'iny rangahy iny. mba hafahafa koa ne zany e. Io ve tsy afetsen'le rangahy iny indray? Kto hoe ny ankizy ny lalao teo an-tokotany teo fotsiny ange hono nandray an'ity taratasy ity dia Eny e, aleo aloha fa ho vakiny e. mba vakio mafy ange. Ohatran'ny misy zavatra tsy dia mazava amiko loatra mantsy ny voalazan'ny dada ao anatiny ao. Zany. Any ianareo mianadahy. Manahoana ianareo aty Ambohitra Timôty? I dada salama tsara aty an-tanàna. Za mbola tsy afaka miakatra aty aminareo manatitra ny vola fa mbola sahirana be aho aty. Indro misy vola kely 5,000 ariary ampitondraiko amin'ny ngazy egaly. Eo mihitsy ny tsy azoko. Mangina aloha ianao fa Aiza tsy zay tapitra vola ny eo? fanazavako e. Ka tsisy vola ange. Dia ataovy izay mahampy azy hatramin'ny faran'ity volana oktobra ity. Ataovy tsara ny fianarana, izay fa mirary soa ho anareo da hoy dada. Dia aiza ny vola izany? Izay mantsoa. Tsy nisy an'izany vola izany mihitsy tao anatin'iny taratasy iny. Sady ilay izy raha teo koa moa efa tsy tao anaty valopitsony koa. Ka io voasoratra io e. Nampitondra vola ngazy egaly mihitsy dada. Nanontany ny neny toa mihitsy aho hoe sendra nome ngazy egaly azy hoe le vola. Laza nefa izy fa tsy nisy nanome vola azy izany hono. Dia izy ary nandray an'izany. Ny aloha ny ahiko dia le hoe niraisin'ireo ankizindry neny toa ireo dia nividianany zavatra le vola. Ka aiza moa no ahafantaranao an'izany? Na dia neny tao zange sa manitroka an'iny e. Izy efa krizikrizy amin'ny fipetrahantsika atao amin'ny tranony ity. Tsy haiko marina intsony aloha e. Manahirana misy ty mpiara-belona ity ka. Tsy maintsy misy mpamingana foana vera nga. Ho afaka ninona koa moa nefitsika. Tsy hay intsony izao izay nafaran'izay. Ny azo aho dia nividianana laoka no manahirana. Soa aza fa nisy an'ireny vola nentinao ireny. Raha tsy izany angamba Na tena. dia izany aza ve dia atao an'izao sika. Tsy rariny kosa izao e. Mety fantatry neny toa angamba ianao fa miasa sady mandray vola dia nitazominy ihany iny. Ohatry? Izy koa moa efa sahirakirana tamin'ny fidiran'ny mpianatra teo tato ato. Za kosa aloha tsy manaiky an'izany. Tsy maintsy hamariniko amina hoe aiza ny vola nampitondray ny dada. Aza mitsolatsolana any ianao ry safidy Ohatry? Ovelovery ihany ny vola. Kefa nilaza nge izy hoe tsisy an'izany dia izay izany ko. So tsika indray tsy inona nolazainy hoe tsy mahatoky azy eo. Ny fiarahamonina ny tsonjoko fa raha tsy izany dia Moramora re safidy fa nirindrina nge manatsofiny e. ka amiko kosa dia rehefa tsy rariny dia tsy rariny. Moramora hoa. Tsy ange izany raha misy mandray eo e. Ny antsika nge mbola ahy fotsiny e. Tsy ity resaka vola ty ihany koa ange no mahakirikirina amin'iny to fa Sy safidy ty koa. Sara sika menadamba no menhevitra kely ipetrahana fotsiny ato. mandreraka mihitsy. Tsarova nge safidy e. Fa ny aty andreny vohatra raha hoe manofa trano tsy latsaky ny 3,000 ariary. Asa aloha izay fa azonao hipetraka foana sy hijaly velona ato e. Ka ho afaka ho aiza nefa tsika menadao ianao ka. Izay moral anareo ambanin'izay ihany angeny tsy mampihoatra anareo hiady. Ka fiafiana tsinona ny fianarana koa. Hitady trano zara angamba manomboka izao a. Tsy azo intsony sika manomboka amin'ny fidirana amin'ny tombo avao.
avy any Ambatomanga any vao mba niakatra. Aiza rery Nicola, Mariny. hitanao ihany lasa nambany volo e. Zany. Sady tena tao anatin'ny fotoana fikarakarana ny tanimbary hanetsana mihitsy za tao ao zaiko. Zany tokoa e. Ka efa nomboko zany ny fanetsana any ambanivohitra any Ranaday e. Amin'ny 20 volana Novambra ny azo ny ketsa. Zay no nomboka. Dia ahoana aloha ny fandehan'ny vola amin'ny asa mandraraha atao any. Marina mafy tsy tena mandany vola be ny fanakaramana mpanao raharaha isaky n'izay mihetsika ka. Sady ianao tsy mba zatra mitana-gady rahateo ka tsy maintsy manakarama olona zany izay amin'ny atao rehetrarehetra. Ny vola lolo mandeha ohatran'ny rano e. Hitako eo ako. Dia aiza ny tena hitanao vola anaovana an'izany? Tsy maintsy mitsikaraka re. Ny vidim-bokatra sy fiompiana ve dia mahantoka ny vola ilainany tokoa e. Aiza no havita azy zany e. Lalaina ty andrenivohitra ny tena mampidi-bola ho an'ny tokantranonay. Ay tokoa moa miasa ty ny vadinoko. Afa-baraka marina tena tsy tao an-tsaiko mihitsy e. Dia efa tsy mifampitsidika mihitsy nareo mihoatra zany a. Hita moa ve. Zay no mahavoanareo eto andrenivohitra eto. Maninona indray? Sa mety ihany nareo kanefa asa na noho ny maheto andrenivohitra nga dia tsy mba mifampitsidika intsony. Tsy vahiny aminao re ny azakazaka sy ny rotoroto eto fa aza dia faly manome tsiny anay fotsiny ianao e. Tsy manome tsiny aho fa laza ny fahitako azy fotsiny re. Samy sahirana amin'ny asa raha teo nareo. Fa hony tokoa aloha e. Aiza indray moa zany lalaina vadinao no miasa zao? Dia tsy fantatro amba amin'izany kosa ve? Ka izany mantso a. Eny e, izy zao tsy eto toerana fa lasa ny Angletera. Amin'ny herintaona vao miverina. Ay ve ka tena lasa lavitra ty zao baviko e. Ka tsy hita fa zay ny fiainanako. Ka manao ahoana tokoa ary zao fiarahamoninao Ambatomanga ao zao indray? Andray aloha milamina ka. Sady ny olona any tena tambany vohatra be mihitsy. Finona ny tianao lazaina amin'izany? Mora mbakay Orana tandremy ihany fa any ange ny fihavanana ka tena mbola tahaka ny fahasambasimbe zay mandrava loha kely ila. Soka singan'ny fiarahamonina noho ny ataonao aminy ihany ianao laka. Ka ho aizeo anefa izy e. Tsy maintsy mila vola hampandeha ny fiainana andavanandro. Noho izany tsy afaka hiala amin'ny gazy egaly. Gazy egaly? Izy zany? Ay tokoa moa mbola tsy renao zany voambolana zany. Zany indray ange ny petahan'ny olona ho anarako e. Fa nafoeza teny ihany izy io fa misy fanalavana azy. Dia faly ery koa ianao amin'izany. Fa inona aloha ny antony nametany an'izany anarana hafahafa zany ho anao e? Za hony manao fiainam-bazaha. Sady tsy vitan'izay fa mampijaly mpanao raharaha e. Ohatra e? Mamboly disadisa amin'ny fiarahamonina sy ny sisa re. Zavatra tsy mari-pototra daholo izy amin'io a. Orzily a. Dia tsy mba mailo ianao amin'izany fa dia ohatry ny dedanao indray ary ty iziko. Inona moa no asarotiny ahy amin'izany e. Raha tsy nisy an'i Général Galini anie tsy nahavita zavatra ny malagasy tamin'ny androny. Raha tsy nisy azy nanerin'ny malagasy asa tamin'ny alalan'ny simotiga nga nisy fandrosoany Madagasikara hoe ianao ka. Mba mihevera vatana ihany na izany azy. Olona ho monina any ianao raha izany no mitohy. Tsy maintsy miresaka amin'ny madama zany androany marainako. Asa zao raha mba velany era kely idinana any ambanivohitra anatitra vola kely any amin'ny dada aloha. Aleo dia nizy miramirana mikarakara zaridaina io no tonga dia ararotana. Tena hafahafamiko zany antony hodinao zany ilay kelika. Ny amin'ny ahoana moa zay ry madama? Ka mikaramanao ato amiko ve tsy hoe sitrany mba hisy vola ampiasainareo menadaha kely ety ka ahoana indray ny hoe ho alefa any ambanivohitra? Tsy mahatombona mihitsy ny saiko amin'ny dadanay ry madama e. Fa inona ny tsy mampitombona ny sainao aminy? Tsy aretina, tsinotsinona. Tsy takatro marina ry madama zany hoe fahaseranana dratra tratraina any ambanivohitra any isan'andro zany. Ary anisany miaina ao anatin'izany dada.
fa hono ay eny tompoko. misy mahazo any dadanareo angah to lasa saina be mantsy ty ianaoko marina raha tsy zany reny no taitaina Aka eny e, hatramina nomboan'ity tomponaranyity zay zany hoe ny volana septambra mbola tsy niakatra taty mihitsy ne dada ka io mahavelo-panontaniana anay sy anjary. ka inona kosa moa no tokony hiakarany andaniany fre aty rehefa ampy ny vatsinareo daka Ka eo mihitsy ange ny volany. I dada nilaza hoe miakatra rehefa farany volana manatitra vatsy sy vola ho anay kanefa dia hatramin'izao ifarana ihany ty ny volana oktobra tsy ity izy. o safidy a Eny tompoko. efa lany tanteraka ange zany ny fotsimbarinareo dara ny fahazahoako azy e Zay indrindra ka. lanitro mosarena maro ny reto mpianatra reto Ka iny indray aloha hatramin'ny asako tato amin'ny madamo zay dia mba tsy nandro fotsotsony izay mianadahy sady mba inona hoe le kely ty izany moa fa ngah de tsy mivaky lony mihitsy zany dadanareo ny amin'izay hoaninareo aty akizy mianatra ve dia atao atsirambina ohatran'izany fikarakarany ianareo e anka tsy hoe tsy mivaky loha dada fa ny eo ampelatana no tsy misy. ka ianareo da mianatra tia tany lavitra ty miavy teny rery ange ny mampalahelo e Ka atao hoany de tsy nandefa vola mihitsy zany dadanareo na de niariary aza nandefa izy ka ay vao tamin'ny landro mihitsy izy saingy tsy voarainy mianadaly vola fa very teny an-dalana otry very teny an-dalana hoana ry le kely a ka tsy hitany nanaovan'ny mpitondra azy. ka i dadanareo kosa ange zany tsy mifidy olona mahatoky ampitondraina voly Ka ngah moa zany fantatro tsony ny fahafantaranay azy dia nisy nangalatra mihitsy le volana mpitondrainy dada. io fitiavam-bola diso toeran'io ange ny mahavony olona kehitriny de ohatriny zany vola very zany Raha araka ny soratany dada tamin'ilay taratasy niarana mpitondraina tamin'ilay izy dia hoe 5,000 ariary. mba tena tsy valahara koa zany olona mahavanondoza ohatr' zany ka vola ho an'ny mpianatra fa tsy hoe ho an'izy akory Izay ny fatany fa mety. de hono a Eny tompo. tsy fantatra dadanareo akory zany hoe tsy tonga taty aminareo menadaly volana mpitondrainy Ka ahoana moa ny fomba lalàna an'izany raha tsy izay zao no milaza aminy rehefa mankatiziko. ka izy zany mbola tsy niakatra hatramin'izao mba mailo ihany ry safidy a za zao nino fa mety efa nisy vatsy ihany koa na mpitondrainy dadanareo fa very an-dalana ohatr' zany Tsy fantatra tsy marina aloha zany. Tsy mba misy serasera raha tiako moa mivantana aminay sy dadako. Ohatra ny hitako vao tonga maraina io le bandy kely zanak'ingara tendriny tena lozy ty fa ahiko ahoana re raha sanatria hotratra ihany a marina hoe tsy nahatonga ara-dalàna ny vatsy kely sy ny volana mpitondraindra tendro ho anjanany tany ambotratriny zay koa tsy tao an-tsaiko mihitsy tokony vakiko aloha le taratasy nampitondraindra tendro farany iny talohany nanomezako azy an'ireny ankizy nomeko azy ireny zany zao no ahiko taraina ny safidiny aty an-tanàna aty misaika koa no manenjika ampitoerana eto ny volana ampisamboriko andratendro koa ane fantatro fa tsy voaveriny rary ny raha laiko ihany ny Manontany fandehan'ny fianarana iny moa ry dada. Zany indrindra Somary sarotra ihany aloha ny nery azy androso amin'ilay tontolo iainanareo. fa ahoany fa nga tsy nilaminy nareo mba mindrineny toanareo ao. Ao angah ity tsony. Efa vozana ny tsy lamina mihitsy angamba izay mianadahy ty taona tika. Aza milaza loza eo ianao ry safidy Marina anie zany. Raha tsy mainka amin'ilay fanapahan-kevitra aza dia tsy ho nandeha amin'ny lohany mihitsy ny fianarana iny. ka tsy hitako ande zay tokony hanahirana anareo da eo ny vatsy tokony ho ampy anareo sy ny vola kely mety ilainareo any efa miezaka mandefa foana. Aiva izany no tena mariny. Tiza daholo aloha nanodina an'izany. Ndry fa ino ny ty lazainao anaka? Tena mbola tsisy fotsim-barotona tandro dada na dia raika-poka aza. Inona hoe Ny vola koa tahaka izany. Tsy misy vola tonga tany na dia ny ariary aza. tena niverezin'ny laingazy egaly iny tsika izany raha azoko tsara. Aloha fa zao dia zao ihany iny dia andehanako any. Everiny fa misy matahotra ny fananany ireny nga eto. Oka
Mitony aloha ianao ry safidy a? Ka izany very dada dia mba rariny tsony efa miaritra manaina mihitsy ange zany zavatra taony zany andaovaka inatsotra zao ny faratsiny Milamina aloha e. Aleo tsy milady any aminy any fa ndro manimba ny fiarahamonina eto an-tanàna ka sao ka tsy omeny asa karamany amin'ny jazy egaly tsony ara tezerana io. ry dada nge io mora milavo lefiny io ihany na dia fahita kitsirano zao zany tsy ndry azo lena ataony sasany dia minino kipy ihany Zay mandefitra mandina ny safidy a. Amin'ny manaraka ny tsy atao tsony no mampitonga zavatra azy. Mbola tanora fanahy marina ianao anaka. Sy ny filaminana ry anaka mitsinjovika. Raha zay aloha no fantatry ny azy egaly fa mety atzay aleo azy ny azy. Tsy mahavita taona azy ange zay vola arivo amana 2 kely iny e. Ry dada dia nanao motsany raha sy fanara sy io fotsiny olona ka tsy lainga tsony koa aza nany mifontra raha izany Tsy maintsy zaka ny vokany izy any aorianany re. eno zany izy sady ohatry mbola arivo ihany izy Ny tsy fantatrao ange anaka dia izao e. ino no fonoko mba ny fiatraratsen'ny razegany dada Tsy any le resaka. Hitanao, ny azy egaly mba ny fanampy-amitra raha vola ny fanaramantsika olona nao raharaha. dia tsy mamamera ny dada aloha notoatsy Tsy zaza kely ange ahy. Zany koa ve dia tsy haiko alamina fa isafidy ty koa mba miseho azo be saina eo. tsy izany fa efa malaza rasy mantsy ny zegaly iny eto an-tanàna eto efa tsy tian'ny olona tsony aza noho ny toetrany Mahita lazaina mihitsy ianao ty anaka. ka manay ry dada sao dia isika ihany koa tsy ho tiany mpiarabelona raha mbola miaroaro azy eo sao lazainy fa mpiray tsikimakoma amin'ny vahiny miseho manjaka zaka io Te ilaza ianao hoe aleo alan'andrina toy izay alam-bahoaka. zany motsy ry dada sao ka ho raharaha eo Ka tsy mahita olona manam-bola-mba azo indramana ange dia tsy maintsy mandady any amin'ny azy egaly any ny hafarany e. Aizandray ary ano ahita isam-bolambola aminao ka Za eto tsy mba misy kifoana mihitsy hoe mba hiakatra any Ambohidratrimo any hindrana amin'ny roneny tonareo. tsy omeko tsy ny aloha dada sady raha miakatra any mitady vola le ndrineny tondray dada dia tsy azo any mihitsy izy aza nge ao aminay koa mihindrany Ineny toanareo iny marina aloha tsy ahitam-bola zany laza mbola sahirany mbola tsy manana foana rehefa mba hindramana. efa hitako Zany koa ny tsy lako vonjany aminy antsony ny any am-posindray aza ny lany atao firemakany. lasa be ny resaka ry dada fa onto koa fa nahoany dada nitao tsy niakatra tany amin'ny tany Ambohidratrimo mihitsy nandrasana tamin'ny farany volana septambra ka tsy tonga oktobra ka tsy hita Fa inona moa ny akarako an'indray rehefa hoe samy salamy mivatsy koa ny eritreretiko hoe fa voarainareo kanjo moa zany tsy tonga tany akory. dia izay mihitsy anie no antony dinako aty io mitaintaina be any zay da farany zany mihitsy mivoaterina ny nidina ty an-tanàna Tsy napoziko mihitsy aloha ny fahatongavanao io dia taizany nahitanao firenaka aty kanefa efa tsisy raisiny intsony zany ny any aminareo anaka. Dia inona indray no hoaninareo menadahany? tsy misy mampanazy zany ry dada ny vola indray mahita foana rehefa mitady Ahoana moa zany ry safidy zany nitrosane zany ianareo raha azoko tsara efa zao ve ny mahazo aty dia mbola hiampitrosa be indray zany no efainy dada. Kalmy dada fa tsy misy an'izany nitroso zany dia nangalatra zany aiza kosa marina tsy lozana fitsoko reto za azy reto kay any andrenivohitra any rehefa tsy eo ambany masonao. tsy misy an'izany nangalatra zany rery dada Ka amin'ny fomba ahoana ary no ahitanareo vola lozy ty marina dia sanatria ve hoe anjara no mivaro tsy misy an'izany rery dada misy vaovao tsara olazaiko ny dada ka eno tsara nge tsy mazava amiko mihitsy zao zaza rebirebenao mody anafenana ny toetra ratsinareo any. eny ary ny antony nanaovako an'izy ty aloha tsy lazaiko fa tonga dia le zavatra nataoko no lazaiko ny dady Fa inona ihany zany ataonao zany nahita karama ry dada tany Ambohidratrimo ino ny tiana fitsika ao anaka hianatra ngeny mandehafasana anareo any ka mitady vola indray no ataonao ka tsisy ka zany le tia kay eno hoe aloha ry dada zaza tsy mieritreritra mihitsy tsy zay atafita amin'ny fianarana edina amin'ity fahatrany ty aloha natao fa lozana manalavitra sekoly indray ka za kosa tsy manaiky raha ny fianarana no atao tsirambina ka tsy nisy vola tsony ange zay na dia vidianana kahery dady
tsy lazaina tsonoko ny fotsim-bary sy ny laoka isan'andro. Losy ty fa sendoatra tsy ampiheverana loatra. Mba alay voatsaina angery dada ny toerana anisany tamin'izany. Tsy nisy olona afaka mba hatonina akory mba ilana vonjy. Ny kibo anefa tsy mba lamosina. Ndre eny e, miala tsiny aloha dada raha toka sarotiny. Ka nareo ange tsy mihaino ny fanazavana trano farany akory. Ka toy izo ary ny resaka ao anaka. Aiza koa mo anaka ny de hoe tsy mila miantoka anareo tsony dada. Tena marina ane zany e. Raha mitoy hatrany aza ny fahasaram-panahiny madame Nicole, izany hoe mbola manao miasa ao aminy any de mba afaka mandefa vola kely ho an'ny dada koa zay. Tena tsara fanahy marina aloha zany madama tsara manao zany. De hitany dada, ireo vola netiko ireo zao mbola nampin'le madama mba hividianany dada kafe sy siramamy ony, sady mba manakarama ho ny olona indraindray anao raharaha fa sao de reraky ny valy tanana foana io. Zany mantsy ny fanaony zanany da mipetraka any ambanivohitra zaniko. Fa isafidy ty moa zany raha pitso ihany de hiakatra indray. Ie, tara raha lasinainy maraina vao miala tiako de aleoko mandeha rapitso lahady. Ka saika hiteny aho hoe maninona raha miaraka amin'ny fiaran'ny azo egaly de amin'ny latsinainy vao miala ty e. Izy ange efa nahazo taxi brosy zay aho e. Ay ve? Amin'ity fahavaratra? Ilazako vitivity aloha dada fa hidina kely hijery mifaniry ny ketsatsika any ambany tsinana anahy. Nde are, za mba hitsotsotra kely eto aloha fa tena lanaky ny ragiragy ny tenako zany. Aleo aloha atoro indray fa maika hitatitra olona hiakatra kely indray raha pitso. Ny olona ety koa ange mahatra velona daholo. Raha hoe misy miakatra na ny vola ataon'ny fire aza manahirana azy. Se so ihany aloha fa tsy lany tetika ingazy egaly. Rehefa te hitaingina taxi brosy hiakatra ny olona kanefa tsy manana fire dia ataony fandaminana. Azo alana raharaha ohatra, na koa hoe atao vary maitso amin'izao fotoam-pahavaratra izao. Mety azo kameo ihany le selary zily atsoatsy raha izao ka. Mekara amin'izay fa efa hiainga ny fiara. Letana eo ambony tava sao dia tsy mivarotra tsara sofera. Aza matahotra nareo e. Ao dia mekara dia mahazo seza. Feno dimidimy seza fa mbola misy olona raisina any an-dalana. Aleo aloha mba tsy hivina ihany ilay entana nampitondraiko an'ny gazo egaly ity so adino eo. Orga sofera. Giara tendry. Fangay ianao tsy mba hitaingina tomobila ho any amin'ny ville. Jereo ny olona rehetra mandeha. Aka, ny ahy io ny zanako efa miaraka aminao io ko za mbola mita kely ny ketsatsy ambany atsinanana androany. De taraiky amin'ny ketsy isan'andro eo zany nareo ko. Efa hifarana vera angaty ny taona mbola tsy manitsa foana. Problème mana vola ihany zao io. Andao ngiaro raha anao ety soferako. Tena mbola tsy afaka aloha raha izao ko. Fa ono sarandalana io zanakao io mo alohanao raharaha sa vola. Nefa aiza moa no ahitanao vola eo e. Mitosako any aminao aza mbola tsy voaverinao akory. Aka, efa misy vola any amin'le dalana. Ay, iekany. Zay fa lasa zay aloha ary.
Ohatra dia aza adino angery azo egaly le entana kely nanafarako anao e. Ragla atao arorana sy angady anosiana moa le izy teo. Zay indrindrany. Ay, Saika nasaiko mividiany safidy izy ireo saingy izy koa mbola maika hianatrako. eny e. Tsy adiniko zay ka. Arivo ariary fotsiny nomenao ahy sara nitondrana azy. Zary zany miantso ahy zany. Ha, ay ranabavy ty. Allô? Allô? Nicole ihany ty. Manahoana ianao? Salama tsara ranabavy a. Ka inona ny vaovao any an-drenivohitra any? Ka mba saika anontany ianao aho io hoe mikasika ilay ankizy manampy ahy ato hoe ray tanàna aminareo ihany ka izy arak'ilay filazanao azy iny kio. Eny e, zanaky ingaratendry mpiaramonina eto an-tanàna iny. Lera ngapitrosa vola lava ny tantaraiko taminao re. Enao dia koa raha mba hanambany olona. Ka izany ko, fa misy inona aloha e? Tsy izany fa saika anontany ianao aho raha sendra enonao hoe raha oviana izy iny no hiakatra. Nandeha tamin'ny taxi brosoko androany maraina mihitsy ny dala. Ay, tsara zany. Tsy izany manko fa misy dia alehako izay raha pitsy talata dia mba ilaiko izy mijerijery trano atoko. Ary ianao zany ange matokotoko olona loatra e. Ny zanak'olona mantra toy ireny ange fangalarana raha vao mahita zavatra azo avadika vola e. Zany fa azafaly manaratsy olona eo ianao e. Zay fa misaotra. Ay tokoa moa dia efa nahazo laka ao amin'ny kolonao ilay zanak'iratendry iny. Dia efa mitady hisondrotra mba amin'ny fari-piainan'ny ratendry mihitsy. Tsy fantany fa ny anabaviko ny mamelona azy amin'izany. Aleo sy nahevitra ihany aloha ny momba ny safidy fa so lasa tsy misambola ty amiko tsony ngaratendry rainy. Raha pitso ihany dia vita matavy ny eny lary bandy kely ah. Rehefa misy taxi brosany an-tanàna an'izanko. Fa ahoana ozy ndre? Ka tsy mila mandeha tongotra lavitra ohatra ny taloha intsony rehefa hiakatrako. Eny e, zany aloha eo ihany saingy mba azonao an-tsaina moa ny frère ihany azy egaly amin'izany fiarana izany. Ohatra ny hitako marina fobotsombotsony araka ny tanà. Tahaka ny enina ozy ianao. Sady tsy vitan'izany ihany fa ny fanaovany tsindry azo lenan'Andriamanitra amin'io tsy afaka ny hiala amin'io ka. Tsy mahagaga. Fa hono aho e. Mba manao ahoana tokoa moa izany ny fiarahamonina izy iny amin'ny ao an-tanàna ka. Raha ny olona ao an-tanàna aloha dia tsisy tia azy tsony. Dia olona ao monina any iny indray izany no iziko. Ny olona any anga hoy anjara mety hikarama ao amin'ny tsony. Efa mirahina ny olona dia tsy mety manao ny rarahana. Tena miahatra aminy izany izao ilay hoe alam-bahoaka. Zay indrindra. Ie, dia aiza indray izy no mitady olona karamaina raha izany. Olona avy any amin'ny tanàna lavitrano mihitsy izao no mba hoentiny manao ny ketsany eo e. Fa ny ataony kosa aloha tsy rary mihitsy e. Tena tsy rariny. Betsaka izay zavatra mifanohatra amin'ny fiarahamonina nataony tamin'iny taona iny izay a. Ary raha ireny no mitoy dia mbola vao mainka aloha zazany afitsony amin'ity taom-baovao avy tiako. Oay, efa amin'ny enina ariva sady izao. Eny tokoa. Dia ana amin'izay ianao manao sécurité fa sao taraiky eto ihany ka. Marina izany. Tsy ampozin'ny madame Nicole ange zao hoe efa tonga eto Ambohidratrimo e. Zay zany safidy fa lasa kely aloha Soavadia madame. raha pitsoriva ihany inge dia miverina fa ianao aloha zany mba mijerijery ny tanàna ohatry ny mahazatra e. Dia ahoana izany ry madame, tsy maintsy mijanona eto an-tanàna eto foana aza moa. Ndry, fa ngamo ianao tsy mianatra ka. Mianatra ka. Eto ange ho tsy misy maninona zany fa tokony hisy olona foana fotsiny indrindra amin'ny alina. Ay ve. Dia raha zay ianao zao maraina izao dia fandrahoana ny sakafo atoandro dia saromanao fotsiny.
Anga koa moa aty ano misakafo atoandro madamo, ianjara angefa mahandro anay dato ny mahazatra. Eny izay mety aminao atao fa rehefa lasa mianatra fotsiny ianao dia idio tsara ny vavahady. Eny tompoko. Dia rehefa hariva ihany koa tahaka an'izany. Aza manahy ianao madama. Androany maraina moa ranabavy no makany Tomasina. Dia ilay zanandrateny mpiasana iny izany no tokony miandry anao raha mba endriny adala. Bandikely. Io ary le fanahiako. Ny vavahady fotsiny tia midininy adala tamin'ny kadana dia lozany nandendeha any izao. Hitako ny anaovana ny lary bandikely mitady ianak'indry a. Ny zanako izay zanaka nadana aza lesy tsy karakarain'ny Nicola ka ela indray no miseho milay be volana an-tanàna any. Ohatra fa inona koa tia mampiazakazaka anao ry Safidy? Loza ranjara. Fa misy inona? Vaky tao ny trano madame. Maninona? Vaky hoa efa nidiko tsara ny trano talohany nandehanako nianatra fa noho niverina dia tsy tao tsony ny ordinatera atao amin'ny efitra madame. Tia voaloza marina. Tena loza. Asa zao izay lazainy madama aminao rehefa tonga izy rapitso. Tsy haitsony ty ranabavy a. Dia ilozanao amin'ity andro hariva indray zany ny trano ambenanao. Ka verevitra ny amin'izay tokony atao ange. Zao mihitsy aloha Safidy a. Rapitso maraina moa madama ny tonga. Ie. Dia zao zany aza mianatra ianao rapitso fa andraso izay ahatongavan'ny madama. Ny lazan'izany aminy mihitsy ange zao no tena mampitaitaina io e. Ka tsy maintsy manazava an'izay seho ianao ka. Lozy ty marina. Safidy koa zany ohatran'ny zazakely. Melonono nanao atsirambiny ianao mantsy raha tsy manazava ny resaka aminy. Matahotra ihany ana dia tsy zaza ny nangalatra e. Loza tokoa zany anaka. Soa aza fa mba violon ihany na nidiny anao fa tsy nitariny lavitra ny raharaha. Aiza no ahitantsika volakana mpisolo vava amin'izany fa dia valala samboromboka fotsiny eny raha sanatria. Safidy a. Ahoana ry dada? So dia mba sanatria ianao aza ny namoaka izany etan'olona izany e. Ka nahitata koa zany to mitady tsy atoky ako. Iza indray no mba hanana fatokisana amiko e. Tsy hoe tsy mahatoky anao anaka ka. Indraindray kosa sanatria hoe nalay-panahy ianao dia nahavita an'izany. Sanatria amiko raha angalatra zany ry dada. Dia ahoana zany? Dia zao mody aty an-tanàna zao no hitako fa mety. Aleo ianjara sisa no ny fianarany any dia mba izy ihany koa sisa ny atoana amin'izay. Za manampy ny dada amin'ny fanaovan-draharaha. Inona tsara hoe le kely ty? Tsy anatro tsony ry dada. Tsy mety zany hiala amin'ny fianarana izany e. Za ange mbola miezaka amin'ny fampianarana anareo na dia hoe izao aza ny toerana misy atsika e. Tsy hiverina endreny voatra antsony ry dada. Leo amin'ny fiainana any ahako. Ory Safidy a. Ty dada anareo mahantra aza tsy milavolefina amin'izay ahasoa anareo minadaka. Ka na hianatra aza ange tsy ampy an'izany tsony voly. Teo aho zao mba hoe nandray vola kely dia nilamina izay da. Raha ny fahantrantsika dia tsy ho nampianariko intsony anareo da amin'ity taona ity. Ary raha no hianatra aza nefa izao tsy ho araka dada akory. Tsy afa manoatra dada raha izy a. Tapa-kevitra fa hijanona ampy ny dada ty an-tanàna amin'izay e. Hiasa ty atsah dia ampivoatra ny fiainantsika. Anjara kosa any am-pianarana manamboatra ny hoavintsika telo mianaka. Dia tsy miverina nianatra tsony tokoa moa zany Safidy a. Mampalahelo aho mihitsy ny zokiko iny.
za koa nge zany rehefa tapitra reto vola tahiry kely nangoniny reto dia tsy misy vola tsony atao vatsy dia inona moa izany fa tsy maintsy mody any an-tanàna ihany koa ary mety tsy tavaverina hianatra tsony koa. So ihany aloha fa efa ho tonga tia ny vakansa ny Noely sy ny taom-baovao dia mba mody aho. Tsy miasa saina amin'izay hohanina ty tsony. Sady za kosa efa ela be mihitsy tsy nahita ny dada. Za rery sisa no aty miaritra ny tsy fisiana. Atao ahoana e? Zany rehefa te ho tafita ny zanaky ny tambanivohitra. Aleo aloha matory amin'izay fa tena reraka ihany koa zany ka. Ny enti-mody raha teo koa reto efa vita daholo. Ndry zany le hoe anjarana baviny safidy. Eny tompoko. Ay, za indray ny madame Nicole, za le nipetrahany safidy. Ay, nanampia tamin'ny fikarakarana ny tanàna moa izy zany. Ohatran'ny miramirana ery izy zany sa fiatsaram-bela tsy fotsy. Ka hono aky? Ao ve safidy zay sa mbola matory maraina rehefa tsy miasa? Oay, ampiresahako eto tokony nanety fotsiny ianao madama marina. Mandrosoa aloha trano e. Misaotra ary. Mandrosoa. Ndray zany filaminan'ny tokantrano kelinareo ato. Andrasy fa ampitondraiko sary apetakareo amin'ny rindriny safidy amin'ny manaraka. Ka nakaiza vao maraina raha hono ty safidy zay nitotra ny tsy... Kay safidy nge tsy aty tsony no mipetraka e. Fa nakaiza le zanako? Tsy mianatra tsony izy ry madama fa lasa nody any ambanivohitra a. Maninona? Andray, tsy namposiko hiafara amin'izao marina iny resaka hifarana iny. Efa nodiko tsara ry ny trandro madama fa tsy nataoko androany zany. Ka raha nodinao tsara dia ahoana no atafidirany mpangalatra fotsiny? Ka dia za nge tsy nanampo ny vovany le kadanay. Dia tsy fombakombanao niaraka tamin'ilay mpangalatra zany zao fa za fotsiny toa hivarotanao sakabelo eto a. Tsy misy an'izany rery madama tena marina. Ka amin'ny andro atoandro be nanahala raha ve ny mpangalatra dia sahana pitsika an'io fotsiny eo e. Raha tsy hoe fa misy olona napiditra azy tato aminao. Tsy misy kay, mazava be zany. Raha tsy lefa zatra potsy sa iseho hiditriditra ato amin'ny andro atoandro. Ka tamin'izaho tany am-pianarana nge madama. Mila manazavana e. Aleo mandeha. Ay tony mody mampalahelo kanefa rehefa ampidirina trano mpangalatra tsy vany. Voandray andro be andro tato dia zao. Voavidinao fahatranao angano zavatra be. Lasa ty mandeha any a. Eny, ekeko ny hoe mahantra saingy tsy mpangalatra kosa. Zay mahantra foana tokoa manko zany natondrony amin'ny ratsy rehefa misy ny tsy mety amin'ny fiarahamonina. Tonga dia hidio any aveonao any io sefa. Hidio any io akasaina any androany any. Tonatonana. Nanenina marina tamin'ny fihetsika tsy voafehiko nataoko tamin'ny safidy iny. Za moa ve nanampo hoe izy ilay natahako ihany no nanondrana nentako tao. Za kosa mba tsy tiavan-dranadahan'ny safidy. Dia hono ary retsy ry anjara. Ahoana izay madama? Ndry zany zao Rovina no midina any aminareo kay. Fa inona koa ary no tena hitadiavan'ity madama ty any safidy mafy? Dia sanatria hoe mbola pakatra ny indrara iny ihany izy. Aza hitako marina. Tsy zany hoa fa te resaka aminy aho momba n'ilay fahaverezan-javatra tao amiko iny. Ka rehefa midina any ambanivohitra indray dia miaraka amindriko makany aminareo koa fa mba te eo naminy. Hitako totriny matahotra be koa ngendriko zany e. Ka tsy hitako tsony nge izay mbola hitadiavanao ny eo amin'ny mpangalatra e. Sa zay vao tena aza matahotra indry fa efa milamina le savorivory kely le indray mandeha iny e. Milamina iny. Te hifona amin'ny fotsiny aho dia mba tsara raha mifandamina kely izay mianaka e. Hifona? Ka raha oviana zany ny programa ndry hidina any ry anjara? Za aloha tsy midina any raha tsy amin'ny vakansan'ny krismasy taom-baovao e. Zany? Zany hoe afaka herinandro eo. Ay ve, tsy maninona ara fa miara-midina any tsika mianaka e. Dia ny fiarako no andehanantsika mianaka. Dia amin'izay koa mba manao fety ny farany taona any amin'ilay anadahako e. Manginginy rereo raha teo izy fa ilay zanany faralama antsony lasa nitomasina any amin'ilay zokiny. Ny lalaina vadiny koa mbola any an-dafy. Ay, tsy maninona re.
ohatra mandeha mavoatra ndry sika zany Tetelary bandy kely fa efa kilalao atsika manitsakadaba. Oringa zegaly tsy manaraka lalao intsony inga za fiara zany sofa ao anatin'ny ora famangina tsara ny tonga ary toy dady ry tamin'ny miditra ny vavadin'ny hopitaly ry no heveriko fa efa nampiatra le saika no heveriko zao da tiako raha ny ambopoko mantsy no nampiariko dia tsy nandray andraikitra momba ny gazy egaly tato amin'ny hopitaly akory tsy nisy tokony nrarahiko azy kely akory ndry ory safidy a idady no heveriko fa niakatra any ambodratrimo any amin'ny anjara nge ianao zao e manahoana aloha dady manao ny safidy salamaka rahabaina aloha tsy maty foa manaina ny zanako misaotra zy dada tena saika lasa mihitsy ange zay maly tamin'ny amamonja zegaly loza tokoa aloha zany taitra be mihitsy aho maly nylazany zanaka zegaly an'izany loza niantso azy tamin'ny finday hony ianao zay ka dia aiza ry seny samby raha misy an'ny zegaly ato amin'ny hopitaly ato andao miaraka amiko dady Sotra betsaka ry izy mianaka tsy nanary ana ro na dia tsy mendrika izany aza inona moa no isaoranao an'izany mpiarabelona amin'ny fanoana ihany anie isika hatr'izay rehefa misy ny tsy ampy ao aminay dia tsy misy raha tsy hainao no anatonanay nakana vola saika maty aza miteny betsaka aloha fa mandreraka anao zany hoe doktery mbola tsy anjaranao no lasa amin'ity taontiry nga losy ty ny olo zao manao fety be amin'ity andro krismasy ka atao ahoana re za kosa atao amin'ny hopitaly aza lefa lavitra aloha ny eritreritra fa ataovy ringazy egaly zay asalama amin'ny taom-baovao indray nareo manao fety be sady tsy voasambanao ve zao tsy nanao fety be tamin'ny andro ny mily mba mangina ry safidy a losako ty sampotsampona farany tontika zao faraparany taona zao koa moa lela zay ny olona hoe maka olona ny ao ambony soa aloha fa hivivako hopitaly zily rapitso e rapitso zany midina sady mitondra azy any Ambatomanga ie ka efa fantatro moa ny programa renjara ahoana kay ka hidina any ambanivohitra amin'izay sika isanao rapitso ka dia mba andray sika no mitsena ny taom-baovao e efa vita tato amiko ny krismasy tsy nako ohatra ny mety kosa raha ato amiko indri no mipetraka e sa ahoana fa hony tokoa aloha e hoe ahoana izay madama tena azo indri antoka fa tsy ho tezitra amiko ve dadanareo rehefa tonga anytsika inona moa no atezitra azy amin'izany ka ho faly be azy izy zao mahita hoe inao le madama tsara fanahy asany safidy zany fa isafidy zao tsy fantatro fa tena nalahelo be mihitsy izy tamin'izy nangorona entana lasa nodiny ary ohatra ny nahita ny safidy zany aho teny amin'ny hopitaly tamin'izana mangenizily zany ve so kosa re olona mety mitovitovy fotsiny zany fa izy aza zao any aminaiko ohatra n'izy mihitsy ahitako izay ka dia ohatra ny odina mody tsy nahita azy zany izy fa tamin'voanatsikaritra dia avy eo tsy hitako tapoka teo dia hoe ny odina mody tsy nahita i madama ty koa mba mampimeka eny
mety hoe nieritreritry ihany angamba izany fa saika adiniko andre tokoa hoe raha pitsiko nge zily no alaina any amin'ny hôpitaly any Bejofo dia andeha sika miaraka midiny. tena tsy napoziko aloha hoe zandry madama ke ngazegaly iny ngazegaly fa iza koa izany way marina moa zany anarana napetaky ny olona azy any ambanivohitra fotsiny afaparaka amin'ny madama marina moa izay le anarany zily any ambanivohitra rehefa salama marina marina zany ka nefa rehefa salama tsy mahatakatra ny lanjany zany tena misaotra an'Andriamanitra marina tomba ny antso ny anaran'Andriamanitra moa ny tianao ranada ndre fa iverinao fa inona mihitsy aty ka raha izany toetra raha tsy mampalaza anao aty ambanivohitra zany ange ahoana ny mbola asahianao miteny izany anarana masina izany oka izay morana bavy efa taom-baovao koa nge tsika rapitso hoe mba miova sata miova andrina andraso fa lazaiko anareo ny tarigetrako nyity taom-baovao ty dia samy milaza ny azy tsiraray koa nareo rehetra ay vare ohatra ny azoko an-tsaina sahady ny resaka ataony ngazegaly dia inona ho ny raha araky ny hevitra lazaiko mba lazao angera mahay mamina ny sandoka koa ny koly hoe izay nalaiko tamin'ny fanambakana dia onerako avo efatreny fa ahono aloha efa nilazanao angah izy da zanak'ira tendro hoe aty amintsika ry zareo no sakafo raha pitso atoandro ie ay fa ianao zany ange mbola hita taratra ihany hoe hafahafa sainy inona indray ary tiakina lavany Nikoliny ity ka ny zanany ihany tsy ny nanasainao fa ingara tendro zany tsy mba nilazanao akory ohatra taraiky indray ianao vao tonga teto tanàna le nentinao maly iny dia izy ny lazaiko voalohany ay vare tena anao fety be zany ngazegaly kisoray mihitsy no nivonoina tsy hita fa mba atao re izay atsaratsara amin'ny fiarahamonina amin'ity taom-baovao ty izany mba manara-po amin'ny fihinana-kena ihany koa no leto tanàna fa mba fety re ny andro mba azaraina ena ny mponina Mbatomanga fa tsy nahita zay mihinan-kena mandritra ny taona ay moa ka ho zaraina fotsiny ny ambiny ataontsika aloka eo samy tahin'Andriamanitra ka zao ry zareo efa manomboka amin'ny fomba ofisialy moa tia ny fety ka mahazo to manadôly indrindra mahazo to dia zao mba hisy ny fifandaminana dia mitsangana zany zay manana fitenenany dia tsy maninona koa zay manana tononkavina ira atao ohatra dia mahazo mitsangany marina mihitsy zany ka sady homana ihany ka isa no anomboka azy zao ary andao aloha asesy dia samy miteny ny faniriny amin'ity taon'ity daholo tsika rehetrarehetra ka zao ary aleo atombontsika amin'ny ngazegaly inona ohatra amin'ny faniriny amin'ity taon'ity ohatra ary zaho aza tsona amin'izany tsy anarako izany tsony alefa rery ngazegaly okare tenena amin'izay eny ary zareo ny amotsotra ihany no lazaiko ezaka hanampy ny mpiarabelona amiko amin'ity taona ity dia hoy aho hoe tsy misy manana ny ampony fa sambatra izay mifanampy ary aleo tonga dia vitaiko ny any fandraisana fitenenana raha atao kely ny jeritodika tamin'iny taona lasa iny dia azo lazaina hoe tao ny fifaliana ny fahoriana araky ny mahatantely amam-bahona ny fiainana
tao ihany koa anefa ny mety hoe disadisa-piarahamonina ka mijoro eto anoloanareo ny tenako ringa raha tendry telo mianaka ianao koa mory Nicole Zoko tsy laviko fa betsaka ny zavatra tsy nentina taoko kanefa tsy inona moa ny antony reny fa ny fialonana sy ny fitiavam-bola diso tafahoatra ihany izay tsy hampandroso velively ty firenetsika ty kanefa amin'ity taon'ity kosa dia indro ah tsy ingazy egaly intsony fa efa ingazy ilindray hitako fa tsy mety amin'ny fiarahamonina malagasy raha ny hafetsena no ampiariny tsy aloha ve ho tombaovao ny firaisakiny izy ty de aleo tonga de toizako hoe miandray a ahoana re zany ohatry ny mahafinaritra re raha olona raha hoe mifankaty ka hifankahazo tsara sika amin'ity taon'ity zany hoe ho taom-baovao-pitiavana zany ty taona vaovao ty de zao koa ho an'izy menada misy surprise ho anareo ah efa avy eo atreo aloha ny ahy aleo manaraka andray eny re za mo de manakambara firy fa niriko zao de hoe mba hatahotra an'le nahary ane ny olona amin'ity taon'ity zay mba ho tombaovao ara-pinony ka anjaran'izy menada am'izay zao eny re angana rery anjara sandray hianatra tsara amin'ity taon'ity ho taona amin'ny fiezana zany ty taom-baovao ty hiditra hianatra marindray moa zany anjara amin'ny heriny anatsinainy zao aizandray renao ahita fotsimbary ampitondraina ny mpianatra raha raty fahavaratra ty ka androany fotsiny modikipina aloha fa fety ny andro misaotra ny anjara re any safidy zany sisy ay zandray zany de hiasa anabe vontany amin'ity taon'ity ho taona amin'ny famokarany ary anareo menada zany ange ka ho fanipaka be mihitsy pahony tsy te hianatra intsony anga hony safidy tsy hoe tsy te hianatra fa tsy te hampijaly ny dadantsony ahy de izay no hijanonako aty an-tanàna amin'ity taon'ity ka zao ary no tiako lazaina taminareo menada teo eny tompo ty le surprise hitako fa samy manana zotom-po nareo ka faly milaza aminareo fa iatoako zany ny fianaranareo menada manomboka amin'ity taon'ity ay afaka mianatra momba ny fambolena koa ange safidy misaotra madama sao de mba hanao zay amenatra ianao ry madame Nicole zaho rainy ange ny tompona andraikitra amin'ny fianaran'izy mianadana terako hoe kanefa mo hitanao ihany azoko tsara fa aza manahy ianao ho raisiko an-tanany zany tsy haiko izay isaorananao ry madama indreo moa izy da reo misaotra mialory madama tsisy isaorana kia sady ny aloha efa mipetraka ny tanjony anampy ny dada amin'ity taon'ity eny are miresaka sika rehefanina fa mbola fety aloha zao eno to lasa mangingina ane sika zany arefatsony fety ka zao ty zany mba misy tononkalo kely vo ny foroniko teo izy ty de vakiko anareo ay poeta ndray de mba apita-pitomakany lohatenin'izy ty de hoe ity taon'ity asio tononkalo marina aloha le roa asio momba an'ity taon'ity ka ao are mangina aloha oety safidy fiainana mangidy loatra no tamin'iny taon'iny saroko etaona tamin'ireny na voatifitra ny neny noho ny toedra rahan-kehitriny ny antenaintsika zao miandrandra tena taom-baovao ka ho taonjiny ho taona fi hoy izany ane ty taon'ity asio tiaka mafimafy le rotsya aza mamofo tamandreo ianao anaka amin'ity taon'ity tantara nosoratany natiora nomena narda ireo mpandray anjara Ralala
Arliva, Gaston, Rojo, Sophie. Mandray feo. Antonio lasa mihory sang